anio alahady fa 7 volana novambra 2020 alahady fa 1 manaraka ny trinité alahady faharoa ny 10 volana novambra ity alahady natokatsika FJKM hitondrana ambavaka ny komity sy ny vomiera fitantanana ny fananana FJKM natao hoe FIFA manerana ny sahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ka hatrany ampitan-dranomasina manana lohahevitra isika FJKM amin'ity volana novambra ity manao hoe miandrasa ho avy ny tompo miandrasa ho avy ny tompo manaraka ny liturjia amin'ny herin'ny voalohany isika ry fiangonana manan'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Hidera sy ankalazan'Andriamanitra amin'ny salamo sy hira ary hivavaka isika salamo fa 5:30 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra salamo fa 5:30 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra hiaraka hitsangana isika hiompiderana hiaraka amin'ny mpanao salamo ka manao hoe haleloia miderana Jehova miderana ianareo mpanompon'i Jehova ianareo zay toetra ao an-tranon'i Jehova eo anatin'ny kianjan'ny tranoandriamanitsika miderana Jehova fa tsara izy mankalazany ianarany fa mahafinaritra izany fa Jakoba no vidian'i Jehova ho azy ary Israely no rakitra soa ho azy amen. Hivavaka isika ry havana ry Andriamanitra raha ny tsara indrindra mideranao zahay fiangonanao noho ny fitiavanao anay tato amin'ny Jesosy Kristy izay nomenao amonjy anay mankalaza anao zahay noho ny antsonao anay ka nanekenao andray anay ato amin'ity toerana masina ity misaotra anao zahay fa mbola miteny sy manaiky onna aminay zanakao ianao eo anoloan'ny fitiavanao indrindra nefa tompo no atsapahanay fa mpanota manitra izahay koa manatona anao ampanatreteny zahay raha eo
mangataka famirampo avy aminao satria Andriamanitra mamindra fo sy miantra tokoa ianao ary maro-po sady be famirampo dia samy asany mifananao masina nizy zay tompo tonga eto an-tranonao mba handray sy velona amin'ny teninao mba hitomboanay mihatsara isan'andro amin'ny fitondran-tena masina ary voninahitra horery ihany anie ny fiainanay noho ny amin'izao fanompom-pivavahana izao ho fanompom-panahy isan'andro ao amin'ny fiainany tsiraray avy ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay lohan'ny fiangonan'Andriamanitra velona no anaovanay vavaka sy izao fanompony izao ho azy anie ny voninahitra mandrakizay amen. Hipetraka ianareo ry havako. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo eny amin'ny fanajana ny tena manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika hoy ny tompo sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia hampipetraka azy hinana dia ho avy ka hanompo azy ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy na avy amin'ny fiambenana fahatelo ka mahita toy izany dia sambatra ireo mpanompo ireo ary fantaro zao farafantatry ny tompotrano izay ora iavian'ny mpangalatra dia ho ny ambiny izy ka tsy namela ny tranony ho tamina dia niomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy ampozinareo amen. Sambatra ny maitsy lalina izay mandeha amin'ny Jehovah sambatra izay mitandrina vatandehy mitady azy amin'ny rehetra amen. Avako malala amin'ny tompo tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika ka aoko anatina ny tompo hiaiko ny fahotantsika eo anatreny isika ka naraka ampontsika izao tolombavaka izao raitsito sy mamindra fo indrindro efa diso zahay ka nanita amin'ny lalanao ny lalanao rehetra tahaky ny ondry very efa nanaraka loatra ny sitraponay zahay tsy nanao izay zavatra tokony ho nataonay zahay ary nanao izay zavatra tsy tokony ho nataonay ka tsy misy fahafinaretana sy fiadanana ao anatinay kanefa Andriamanitra mandrafo aminay mpanota mahantra hiantrao izay rehetra miaiky amin'ny fahotany avy ireo izay mibebaka araky nampanantenanao anay ao amin'ny Jesosy Kristy tomponay aoka izahay mba ho velona amin'ny fantsaram-panahy sy ny fahamarinana ary ny fahononany tena hatramin'izao ho voninahitry ny anarao masina amin'ny anaran'i Jesosy amen.
zava-malala raiso ampifaliana sy amin'ny fanantenana eo ampitsanganana ny famelan-kely komen'ny tompo atsika hoy ny tompo aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho ay ianao, raha mitandrany ianao dia hombanao aho, ary raha mitanony ianao dia tsy hanavitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny avy ianao dia tsy homay ary tsy rehatra aminao ny lelafo. Fa zao Jehovah no Andriamanitra ao dia ny iray masin'i Israely mpamonjy anao. Aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanan-kavanan'ny fahamarinako aho. Amen. Sambatra ny olona tsy voavelany eny, tsy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy saingy voavelana ary tsy misitaka ny fanahy. Amen.
ka isika hiaraka anaiky sy anambara ny fanekempinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny fiangonana manera amin'izao tontolo izao dia ny fanekempinoana voalohany fanekempinoana apostolika manao hoe mino n'Andriamanitra Kristy parlaka sy ny tany ary mino ny Jesosy Kristy zananay tomponakitsika izay mitolotolona tamin'ny fanahy masina nateraka ny Virjily izany nafaka fosiflaty nomboina tany azy Israely afaka nahely midina tany amin'ny fiainatsika misangana tamin'aty tamin'ny andro fahatelo miaraka tao any am-banitra mipetraka kavan'Andriamanitra Kristy avy any aviny tsara ny vera sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina maniry Jesosy zao mitonona ny olona masina ny fanehoan-kely fikarana ny tena maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo mipetaka ianareo tompoko. Handroso amin'ny fankalazana ny ten'Andriamanitra isika ry avako malala amin'ny tompo ka ny ankizy sy ny tanora no asaina hitsangana ao anatin'ny hira efa voalahatra. Hitsangana aza rakizy sy ry tanora mahafatrapo. Sika tombo dia faly ny fonay tombo tafahoana indray amin'ity fotoana ity hidera sy hanome voninahitra anao ary amin'izao ora sy fotoana zao Jesosy dia tena meo fo mahay miambina mahay miandry ny fihevinao zahay mba tsy ho zava-pona aminay tompo ny fanompoam-pavahana fa tena anana fovonina andray anao Jesosy Kristy raha ho avy ianao ka ny teny ao anatin'ny 10 minitra izay anaranay Jesosy dia tena atao fitafalatsaka ao am-ponay misaotra tompo. Amen. Isampana sekolanary bakady fotsy no mandeha anjara 10 minitra. Ny loha hevitra banjintsika moa ty volana novambra ty dia le hoe mandrasa ho avy ary tena ho avy izy. Donc jerentsika ny marika toko 17 azafady marika toko 17 dia ny 7:30 marika toko 17 dia ny 7:30 irahantsika amin'ny redona mafy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. mitandrema miambena ka mivava fa tsy fantatrareo evin'ny fotoana. Mitandrema miambena ka mivava fa tsy fantatrareo zay evin'ny fotoana. Fotoana evin'i Jesosy Kristy ena amin'ny rangolanitra tsy fantatritsika na izy ary tsy mahalala na koa hoe tsy fantatritsika zay fotoana ialatsika ety ambonin'ny tany ka tsy mba tsy ho tampoka antsika mila miomana mila miandry. Ndao ary velomina ny tantara kely tena maro izy
taxi brosy anankiray a makany amin'iny lalana Tamatavy iny. Dia rehefa nandeha izy dia feno voyageur atao anatiny. Dia niainga ny tomobila rehefa tonga ny ora fiaingana. Dia rehefa nandeha dia chauffeur moa dia mandefa hira. Dia nandefa hira ambavaka izy dia hira mpivavahana dia maredony ery. Dia nandeha fomba ny chauffeur zany fa rehefa afaka filomindray dia avadiny hira kidombo aloha izy. Fa tamin'ity ka ity chauffeur ty olona tena converti mihitsy, tena olona mivavaka. Fa nalefa mafona ny radio ny tao anaty tomobila dia hira fiderana. Dia rehefa misy tapitra hira fiderana dia misy toriteny kely ao anatin'ny 10 minitra. Dia nandeha dia rehefa tonga ny ohatran'ny mora mangatano any le tomobila. Dia nisy tanora tao anatin'ny tomobila, tanora tovolahy kely nitsangana. Zafady chauffeur. Dia kagabe le chauffeur dia somary nampidininy kely ny vitesse fa tsy nandeha mafy izy. Fa hoana zay anaka? Tena tsy mety amin'ny bandy mihitsy ny le hiranao mampatory be. Dia gagabe pasteur, gagabe le chauffeur. Dia nijery anazy. Mba asio hira hafa moa i chauffeur fa dia hira mbavaka io foana nalefanao. Dia nitsangana moramora chauffeur, azafady anaka. Tsy fantatrao ny andro elanao ety na ny lalana izoratsika na ny accident mety iseho. Fa mila niomantsika ka tsy afaka iomantsika fa rehefa mahare any hira ianao na mahare any toriteny alefa dia misaitsaina tsara ny andro fehevian'i Jesosy Kristy. Dia le tovolahy, le tanora, vao endratr'endratra be izy, tantara mariny ity endratr'endratra be izy dia petraka izy sady nohatra nyerikerika atao anaty tomobila. Dia ozy izy chauffeur kanefa moa anaka ozy izy raha tsy mety aminao dia tsy maninona ozy izy afaka miala ianao. Fa izaho ozy izy raha mbola mavelona ty tomobila ty ka mandeha mandroso miverina Tamatavy-Tananarivo dia fiderana an'Andriamanitra tsy maintsy izay no ataoko raha mbola velona koa avako. Mba velona ho atokantranotsika ave fiderana ny tompo na ny andro alatory ary ny sasany dia tonga dia midoboka matory fotsiny. Tandremo avako. Tsy fantatrao ny andro elanao ety fa mila miandro ny fehevian'ny tompontsika na amin'ny fiderana na amin'ny famakiana baiboly. Raha kristianina mila tsara fiomanana, miandry tsara ny fehevian'ny tompo fa ho avy izy ary tena ho avy izy fa tsy sangisangy. Raha izao famantarana meny Jesosy hoe rehefa miseho reto dia ho avy eny amin'ny rahony lanitra dia efa miseho daholy. Fa ny tsara fiomanana tsy mba tapohin'ny loza. Dia tsika kristianina rehetra na maraina na atoandro na hariva na enam-pandehanana atao velona ao am-ponao ny tenin'Andriamanitra zay efa renao hatramin'izay. Ka raha misy ady mafy fanena aminao enan-dalana avay ny tenin'Andriamanitra andresy izany. Ary velony ny hira ao atokantrano fa za io hirahiran'izao tontolo izao io nalefa ao an-trano mamenatra nefa kristianina. Fiandrasana ny tompo daholo ny fandefasanao hira evangelika ao atokantrano, radio evangelika ao atokantrano, enoy ny toriteny. Dia tsara fiomanana ianao fa tsy tapohin'ny loza rehefa tonga Jesosy Kristy. Manazy rery ny voninahitra hotsika ny fiambenana sy ny fivavahana ary mahay mitandrina. Amen.
miaraka hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo, tonga amin'ny fotoana hamakiana sy hainoana soratra masina izay ankehitriny, koa mangataka ny fanahinao masina hanazavanay tsirairay avy, na ny vahoakanao zany, na ny mpamaky teny, na ny mpitory teny, mba tonga anay ho olona tompona andraikitra mahatoky eo ampiandrasana fiavianao ry Tompo Andriamanitra eo. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo no ahafahanay manao izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alahady faha-iraika amby roapolo manaraka ny Trinité sady alahady ny fitantanana ny fananana FJKM anio. Ny soratra masina voalahatra ho vakiana araka amin'ny Perikopa, fanekena taloha, bokin'ny Mpanjaka faharoa. Mpanjaka faharoa, toko faharoa amby roapolo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. 7 taona Josia, fony vao nanjaka, ary 130 taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Jedida, zanaka vavin'ny Adaia, avy any Bozkata. Ary nanao izay mahitsy eo imason'i Jehovah kosa izy, ka nandeha tamin'izay rehetra nalian'i Davida rainy, fa tsy mba nivily na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. Ary tamin'ny taona faha 7 nanjakan'i Josia mpanjaka, dia naniraka ny Safana mpanoratra, zanaky Azalia, zanaky Mesolamy izy, ho any an-tranon'i Jehova, ka nanao hoe: miakara any amin'ny ilikam-pisorona be, hanisany ny vola izay nampidirina ho an-tranon'i Jehova, dia izay nangon'ny mpiandry varavarana tamin'ny olona. Ary aoka hatolony hoe ho an-tanan'ny mpanao raharaha izay voatendriny amin'ny tranon'i Jehova izany. Ary aoka homen'ireo ho an'ny mpiasa izay ho an-tranon'i Jehova hanamboarany ny simba amin'ny trano, dia ho an'ny mpandrafitra sy ny mpandatsa-bato ary ny mpipaika, dia hividianana hazo sy vato voapaika hanamboarana ny trano. Kanefa tsy nampamoahina ny amin'ny volana tolotra teo an-tanan'ireo, fa nahatoky izy. Hotohizanao amin'ny fanekena vaovao, filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko faharoa ambin'ny folo, andininy faha-1 amby 70 ka hatramin'ny faha 8 amby 70. Ary avy amin'izany no anakinana ny toriteny. Ary Petera: Tompoko, izay va no ilazanao izany fanoharana izany sa ny olona rehetra? Ary hoy ny Tompo: iza moa no mpitandrin-draharaha mahatoky sy manan-tsaina, izay ho tendren'ny tompony hifeny mpanompony, mba hanome azy anjara hanina amin'ny fotoana. Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony, fa indreo manao toy izany raha avy izy. Lazaiko aminareo marina fa ho tendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao manakapo kosa izany mpanompo izany hoe: maharitra ela ny tompoko vao avy,
ka dia mikapoka ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy izy, sady mihinana sy misotro ka mamo, dia ho avo ny tompon'izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahiny roa izy ka homeny anjara any amin'ny tsy mahatoky. Fa ilay mpanompo izay mahalala ny sitrapon'ny tompony ihany ka tsy miomana na manao izay sitraky ny fony, dia ho kapohina be. Fa izay tsy nahalala kosa ka nanao izay zavatra tokony hikapohana azy, dia ho kapohina kely. Fa izay nomena be, dia be no ho tadiavina aminy, ary izay nampitehirizina be, dia be kokoa no hadinina aminy. Ho faranana ao amin'ny taratasy voalohany nosoratan'i Paoly Apôstôly ho an'ny fiangonana tany Korinto. Korintianina voalohany, toko 4, andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Aoka ataon'ny olona ho mpanompon'i Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izahay. Ary raha izany dia fantatrareo fa ny mpitandrina dia tokony olona mahatoky. Fa raha ny amiko dia ataoko zavatra kely foana, na ho tsarainareo aho na ho tsarain'olona, fa ny tenako aza tsy mitsara. Fa tsy hitako izay tsiniko, nefa tsy mahamarina ahy izany, fa ny Tompo no mpitsara ahy. Koa amin'izany aza mitsara na inona alohan'ny fotoana, dia ny fiavian'ny Tompo izay ampiariary ny zavatra takona ao amin'ny maizina ka hampiseho ny fikasan'ny fo, dia samy ahazo izay derany avy amin'Andriamanitra izy rehetra. Ray masino. Andriamanitra raina eo fotoana iray sarobidy hitondranao anay ao anatin'ny fandinihan-tena lalina, ny ten'Andriamanitra homenao anay indray ankehitriny, ny amin'izay fahaizanay mitantana, mba maro mpitantanatra, mendry mpitantanana ny fanananao zay, ary nampandraketanao andraikitra amin'ny sehatra maro samihafa zay, tianao ho mahatoky ny amin'izay fitantanatra. Dia ndreto ary zay Tompo, hiteny aminay ianao, ampanginy ny feo rehetra, ampifantoy zay, ary aoka ny teninao hamakatra anatin'ny fonay, ka hitonitra anay ao anatin'izany fandinihan-tena lalina zany, mba mahatoky ny amin'izay nitsonao anao zay. Misaota Tompo, mitenena ary voninkainy zay. Amen.
petraksika rehefa namanana ity alatyity dia mifidina manerana sany FJKM fitondrana-bavaka ny fitantanana ny fananana FJKM ary mampifantoka ny fo amatsaintsika rehetra isika ao anatin'izany atao hoe fahaiza mitantana zany mamparidra ry havana ny amin'ny fifanjoson-kevitra sy ny fifanjoson-javatra fa miteny amin'ny fotoana izay tsy takatry ny saintsika Andriamanitra ary miteny amin'ny vanim-potoana rehetra izy ny amin'izay tian'Andriamanitra ambara ny amin'izay afatra tiany ampitaina alahady natokana ho amin'ny fifahatiny ity fitantanana amin'ny fananana FJKM ny ten'Andriamanitra izay voahomana atolotra atsika izay mifanandrify indrindra amin'ity andro alahady dia voarakitra ao amin'ny filazantsara araka ny lioka toko 12 andriny fa 1 ka hatramin'ny 9 loha hefitsika teny hoe miandrasa ho avy ny tompo tena fitomana ao anatin'ny afatry ny FJKM isika hitodika amin'ny fiandrasana ny fiavian'ny tompo ary izy Andriamanitra mihitsy no milaza fa ho avy izy na dia efa nandao atsika azy dia hiverina ho tahaka ny mpanompo anankiray izay nametraka andraikitra ny mpanompony ary dia ho avy izy tahaka ny andeha any fampakaram-bady ka hiverina rehefa malala kristianina afatra raha resahana ny hoe miandrasa ho avy ny tompo lay fiaviana izay ambara fa andrasantsika dia miseho amin'ny endrika anankiroa eo lay fiaviana atao hoe lay fiaviana fahatongavan'Andriamanitra mpanetritena lay tonga ho zazakely hitondra famotrena ho an'izao tontolo izao izy dia lay krismasy andradrayntsika fantatra ary efa miomana avokoa ny olona rehetra fa ho avy ny krismasy fahatongavan'i Kristy Jesosy tonga olona hamonjy izao tontolo izao zany fa misy lay fiaviana faharoa dia lay fiavian'Andriamanitra ho avy amin'ny kery amin'ny fahefana lehibe lay fiaviana anao ampamoaka hitsara izao tontolo izao izay ampamoana ny olona rehetra ny amin'izay fiandraketana ny andraikitra napetraka Andriamanitra amintsika dia raha tonga izy anankolazaina eo anatrehany vesika izay fiavian'Andriamanitra avy amin'ny kery izay lay fiaviana faharoa izay homanantsika fantatra mba tsy hatampoka atsika ny fiaviany misy ry havana malala antoko-pivavahana samihafa izay miezaka mamantatra ary mampiasa ireo taremarika be dia be ao anatin'ny baiboly izay miezaka hamantarana hoe ty ny fotoana hiavian'ny tompo fa zany fiavian'ny tompo zany tsisy mahafantatra na iza na iza fa Jesosy Kristy ty tany azy dia tsy mahafantatra koa izay ora fiaviany fa amin'ity androany ity misy afatra lehibe ty nampitaina aminao ry havana fa isika rehetra no napetrak'Andriamanitra toy ny mpanompo nampandraiketiny amin'ny fitantanana eo amin'ny andraikitra izay napetrak'Andriamanitra antsika dia isika rehetra natsoan'Andriamanitra mba hatoky ny amin'izay fitantanana ameny atsika dia ny fitantanana eo amin'ny seha-panompona izay metrahan'Andriamanitra antsika rehetra ao ny fiandraketana ny ankonatra ao ny fiandraketana ny amin'ny tokantrano tsirairay ao ny andraketantsika eo amin'ny seha-panompona tanatin'ny fiankonatra izay misy seha-panompona enina sampana sampanasa fikambanatra ato anatin'ny fiankonatra nampandraiketana hitantana izany seha-panompona rehetra zany tsika ary mahafinaritra amin'ity androany ity
ny fisindram-panompon'andriamanitra misahana raharaha-pirenena lehibe sy goavana izany rehetrarehetra izany le fitantanana tean'andriamanitra ampandraketana atsika fa tsy maintsy ho avy izy fa ny zavatra andrasan'andriamanitra dia ny hoe mahatoky venao amin'izany fiandraketana sy fitantanana ny andraikitra napetraka andriamanitra zany tena mary pitantanana ary mendry pitantanana aneo andraikitra nampandraketana venao nanahoana ny fahaizanao nampiasa ny amin'ny fiandraketana zany fitantanana napetraka andriamanitra izay misy atsika tsirairay avy zany ary eo indrindra ny toromarika omeny tompo ry afako amin'ity androan'ity fa ny olona miandry ny fiaviany tompo dia misy fiandrasana tsy maintsy misy fepetra apetratsika ho zava-dehibe mba tonga asy anao tsy manatsiny rehefa miverina izy ary anakolazaina eo anatreny amin'ny fotoana izay aviny fa raha miandry ny fiaviany tompo sika fiandrasana manao ona no endrasantsika ny fiaviany tompo ry afako eto Jesoa dia manome toromarika anankitelo ary toromarika mazava tsara ho fahampietreretana sy fampandiny atena izay miteny amin'ity androany ity ny amin'izay andraikitra ampandraketan'andriamanitra atsika araka ny seha-panompoana ny mena atsika tsirairay avy voalohany ny fiandrasana tian'andriamanitra endrasantsika ry avana any tompo dia fiandrasana ao anatin'ny fahavononana fanaovana ho zava-dehibe ny andraikitra nampandraketan'andriamanitra atsika ny fanatanterahana fametrahana amin'ny fahavononana ho zava-dehibe lay andraikitra nampandraketan'andriamanitra atsika zany hitatsika eo amin'ny 9:20 sy ny 9:3 jereo tsara ny fomba ilazany Jesoa ary endritra ny filazany azy ary Petera ary Petera tompo izahay va nolazainao amin'izany fanoharana izany samy olona rehetra rehefa nanao ty fanoharana ity Jesoa dia nanontany Petera ho azo manokana vesaly sa ho an'ny olona rehetra ary teo nanaovan'i Jesoa ny filazana mazava ny amin'izay andraikitra sy adidy ampandraketana ary fomba hoentsika manatanteraka izay fiandraketana ny andraikitra nomenantsika fitantanam-pananatra nampandraketan'andriamanitra hitantana ny fananantsika ary ny fananana rehetra izay nasain'andriamanitra ho tantanantsika dia tsy antsika fa nampandraketana ny eo andraikitra io ianao matoky amin'izany venao tena marina ny fiandraketana ny fitantanany andraikitra ampandraketana anao venao tena mary pitantanana venao amin'ny andraikitra nomenantsika ary mahavita tsaka sy andavany araka ny tokony ho izy amin'ny fitokisana men'andriamanitra ventsika mazava ny filazan'ny tompo eto ry havana iza moa ny mpitandron-draharaha mahatoky sy manatsaina izay notendren'ny tompony ifeny mpanompony mba mbe azy anjara hanina amin'ny fotoana sambatra ny mpanompo izay ho hitany tompony fa endry manao toy izany raha avy izy ry havana malala kristianina havana izaho sy anao vonona manao zava-dehibe ary matsiary fa andraikitra sarobidy nampandraketan'andriamanitra atsika ny fitantanana sy ny fiandraketana ny amin'izay andraikitra men'andriamanitra atsika tsirairay avy mila olona mahatoky andriamanitra ary olona mivonona miambina mandrakariva ka rehefa tonga ny tompony na rovina na amin'ny ora fafiny dia mahita anao miasa manao zava-dehibe manatanteraka lay anjara fanompony ampandraketan'andriamanitra atsika izany lay mpitandron-draharaha mahatoky izany lay ambaran'andriamanitra fa ilainy tadiaviny karoany hoe iza nahoany ianao tsy afaka ilaza fa tian'andriamanitra ao mahatoky ianao ary tokony atsiaro ny asabidy zany andraikitra nampandraketan'andriamanitra anao zany eto ny tenin'andriamanitra dia miantso fa ilainy mahatoky ianao ry havana ary mendrika zany andraikitra nampandraketana anao zany amin'ny seha-panompoana rehetra izay nambaran'ny Petera teto hoe ho anavy zany sa ho an'ny olona rehetra izaho sy anao isika rehetra ry havana nataon'andriamanitra ho mpitandrom-pananana isika tsy fananana ho an'ny FJKM ihany ka anomezana afatra ny tompona andraikitra fa ny seha-panompoana misy atsika rehetra nametrahan'andriamanitra fitokisana isika
amin'ny fahaizanao mampiasa ny talenta sy ny famisa-pasoavana men'Andriamanitra atsika, amin'ny fahaizanao mampitombo ny amin'izay arem-pasoavana men'Andriamanitra atsika. ao my filazantsara araka ny Matrito 5:20 nanao fanoharana Jesosy fa fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny olona anankiray izay nizara nanome ny fananany, dia nizara talenta ka misy namena talenta ray, ary misy namena talenta roa, ary misy namena talenta 10. fa ny zava-dehibe tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra dia ny fanaovano zava-dehibe ka nampiasainy araka ny tokony izy ny talenta izay nomena azy. Dia namena talenta roa nampiasainy nampitomboany, dia namena talenta 10 nampitomboany nampiasainy, ary zany esprit entreprise zany ilain'Andriamanitra tsy maintsy ananatsika. Amin'ny efitsika mariavana dia misy departemanta anankiray izay no avozina ary no atsaraina, dia misy ny antsoina hoe departemanta ny fananana sy ny fampamokarana sy fampandrosoana ary ny sosialy. Tena tian'Andriamanitra ampiasa ny karazana re-pasoavana sy ny talenta men'Andriamanitra atsikasika, ary tian'Andriamanitra mahatoky ny amin'izany are-pasoavana zaraina tamintsika zany. Ampiasa ry havana maiza mampitombo tiavintsika mahitsy raha mampiasa araka ny tokony izy ny famesa-pasoavana men'Andriamanitra atsikasika, ary zay no anisan'ny mampiavaka atsika tsy mitovy amin'ny fiangonana hafa. Miainga avy amin'ny tsy misy ny finoana no antsika manatanteraka ny azy, ary zany mazava dehibe izay rere ho antsika efitsika ilay fahaizana mampiasa ny talenta sy ny famesa-pasoavana amin'ny mpinoana. Ary zay le ambaran'Andriamanitra eto, ianao tian'Andriamanitra miasa miambona mandrakariva, tsy mahavery fotoana ary mahay manararoatra ny fotoana androm-pahavelomana men'Andriamanitra atsika, mba ahafahantsika miara-manomana ny amin'izay mandraka izay antsika tsirairay. Tadidio ary ozy izy ny maty, ozy izy ny mpanompon'Andriamanitra rehefa maty malaza be mihitsy tatoato nanomboka tamin'ny Covid iny, dia hatramin'ny taloha fa Covid moa isy maty foana sanandranandro tamin'ny fotoanany. Efa nanina moa efa niady tsara nanina koa natanteraka ny fiazakazako aho ny tahiry ny finoana ireo le andrasan'Andriamanitra atsika, tena hiado any filazantsara anao zava-dehibe ampanisoana ary ay ampiasa ny famesa-pasoavana men'Andriamanitra atsika ka ny fiainatsika dia ado any filazantsara io. Zany angila andrasan'ny tompo atsika manao zava-dehibe ry havana ny asa izay ampandraketon'ny tompo, ahatonga ny filazantsara hanenika atratra azon'ny olona rehetra ary amoto ny filazantsara mba hatratra ny olona rehetra. Zay le mission ady andran'Andriamanitra atsika. Ary tsy zany ary fa niazakazaka amin'ny fanompondro. Nisy ny sasany tena hoe velombelom-poana hita amin'ity fiainana ity, ary misy olona mametraka fa zany fanomponan'Andriamanitra zany facultative, fa ny fanomponan'Andriamanitra obligatoire, antom-pisina, antom-pahavelomana, ary antony izay nitson'Andriamanitra sy ny fidianana ny azy tsy ianao ry havako. Tena anompo an'Andriamanitra ny antony fahavelomantsika. Ary arotony fotoana ny atao hoe miazakazaka dia maika ny dikany, ary matoa ianao maika dia tsy tokony angatahana andro, tsy andro rapitso, fa ny fotoana dia miazakazaka. Ary zay le tia ny tompo anatanterantsika amin'ny fanompondro. Raha avy izy dia mahitatsika iny eo mpiazakazahana, raha avy izy mahitatsika eo mpanatanterana fanompondro. Ary zay le andrasan'Andriamanitra tadiaviny lay pitarika eny sy matoky amin'ny fitantanana ny fananatra. Ry havanao manana fahavononana ary fa fiandrasana anatin'ny fahavononatra amin'ny fiandraketana ny andraikitra isan'andro. Ka raha avy izy faly mahitanao eo mpanatanterana ny azy. Kristy ny antony ny antony natongavany dia ny amonjy sy anafitra n'izao tontolo izao, ary tsy nitsahatra ny asa mba ho fampiakarana, fikarakarana, fiahina, fandraisana tanana ny fiainatsika, mba tsy hisy ho anisan'izay very fa ondry ho karakaraintsika. Zany koa nitsonanao ry havana aoko mahatoky ny amin'izay nitson'Andriamanitra tsikitsika. Fa ny zavatra anankiray faharoa, ny fiandrasana ny amin'ny fiavian'ny tompo
dia fiandrasana tsy voataona ny saindratsy ka hevitra n'Andriamanitra tsy ho avy ka no tsy rambona ny fanompondra. Fiandrasana tsy voataona ny saindratsy ka hevitra n'Andriamanitra tsy ho avy ka no tsy rambona ny fanompondra. Zary avako ny fampitalemana lehibe omen'Andriamanitra eto ary eo amin'ny andiny fa 450 ka hatramin'ny 450 hoy fanambarany Jesosy. Lazaika aminareo marina hoy fanambarany Jesosy, raha misy manao anakapo hoe manakapo kosa izany mpanompo zany kanao hoe maritra ela ny tompoko vao avy, dia mikapoka ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy izy sady mihinana sy misotro ka mamo. Dia ho avy ny tompony zany mpanompo zany amin'ny andro izay tsy ampoziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahany izy ka omeny anjara any amin'ny tsy mahatoky. Ry havana ny olona miambona dia tsy alai-panahy voataona saindratsy le tsy misy Andriamanitra na hoe l'Andriamanitra, ary misy hevitra n'Andriamanitra tsisy mihitsy any ka manao zara tsy rambona lay fanomponana mpandraketana azy, any ka manao fitatanana tsy rariny, fitatanana mihevitra n'Andriamanitra tsy misy. Ary zay le ampitandreman'Andriamanitra atsika eto. N'Andriamanitra dia mampanantena ary ambaran'i Kristy fa ho avy izy amin'ny ora manina moa tsy amposina. Ka ianao izay mihevitra n'Andriamanitra mbola ela ka manana saindratsy, tsy manao zava-dehibe, manao tsy rambona ny fanompona, ary misy ry havana tena manao tantely hafa drakotra ny amin'izay fitatanana ny fananana izay tantanatra. Ary hitatsika zany miariary eo amin'ny tontolo nasia-mpanompona maro samihafa, tsy voatena fiainana firenena ihany, fa misehatra rehetra rehefa matsiaro hoe tsisy Andriamanitra ary tsy mitsinjo ny farany, dia manao tsy rambona. Ary nizy mpanompon'Andriamanitra tendrena fanompona anankiray izay fantany fa izy no voaterina mena fitokisana, fa noho tsy fahatsapahany mazava-dehibe ny andraikitra nampandraketana azy, dia manao tsinotsinona ary manamaivana. Ary misy aza ry havana tena tsy mametaka fanaovana zava-dehibe ka tsy mahary mipita tanatra, tsy mendry mipita tanatra. Ary zay indrindra no ampitandremany tompo eto amin'ity teny ity, mba ho tena miandra ny tompo isika, tsy ho tratra n'izany saindratsy zany. Ka raha avy ny tompo noho izy teo ka mahita azy ao anatin'izany fiainana tsy manjary zany, sasy loza fahafatesana no miandry azy, dia voatendra ho anisan'izay tsy mahatoky ny amin'izay fanompona men'Andriamanitra azy izy. Ry havana malala kristianina hafatra, aoka isika mba ho tena mpiandro mahatoky ry havana, aoka isika tena iandro izany fiaviany tompo zany, ary iandrandra mandrakarivo ny fanatrehan'Andriamanitra atsika amin'ny fotoana rehetra, ka tsy ho tratra ny saindratsy hevitra n'Andriamanitra ho tsy misy. Fa ny olona azo antoka aza metrahana fitokisana ary ny olona mahatoky amin'ny fitatana mpananatra dia ny olona mihevitra lay fanatrehan'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Ry avo anao, aoka mahatoky isika, aza ho anisan'izay tsy mahatoky ianao ka hevitra n'Andriamanitra tsisy, ka hanao zara tsy araka ny tokony misy ny fanompona izay men'Andriamanitra atsika, fa milanao mahatoky Andriamanitra. Aoka ary isika ho mpiandry an'i Kristy, mpitandro mpananatra, azo antoka hitokisana ka manao zava-dehibe, fa tsy ho tratra ny saindratsy hevitra n'Andriamanitra tsisy ka no tsy rambona amin'ny fanompondra. Fa ny zavatra anankiray fahatelo, zava-dehibe indrindra mpandraketan'Andriamanitra atsika ry havana, mba hombiazanao amin'ny fitatana mpananana ary mendry pitatanana sy mary pitatanana tsika,
dia ilay fiandrasana matsapa fa mbola mpamoaina amin'ny farany. Fiandrasana matsapa fa mbola hampamoaina ny any farany. Ary zany ry avako ny tena tolotsaina tolokevitra tian'Andriamanitra isarihana saitsika eo amin'ny andrininy 7 sy ny 7 sy ny 7 ny hitantsika zany. Fa ay Kristy ilay lasa iny izay nandeha mbola hiverina indray. Ary zay ilay fiandrasana tokony ho fantatsika. Iandry any Kristy ho avy amin'ny kery, ho avy amin'ny boninahitra, ary amin'ny fahefana lehibe no natongavany. Anao mpamoaka, ny tsara asy anao, ny amin'ny fanatanterahana, ny fanaovanao zava-dehibe, ny amin'ny fiandraketana zay fanana mpandraketana atsika na ny andraikitra na mpandraketana Andriamanitra atsika misy ny farany. Ampamoaina isika ao anatin'izany. Matsiaro vetivety ary havana. Ilay Matio zay 5:20 ilay Andriamanitra nizara talenta sy ny famezam-pahasoavana. Dia rehefa nampiasa araka ny tokony ho izy ilay namena talenta 2 sy namena talenta 5, ny anankiray tsy nampiasa. Ary ny anankiray tsy nampiasa dia mihevitra fa Andriamanitra mila voatsiary. Andriamanitra nahoana izy no mijinja amin'izay tsy nijinjany sy namafany. Aleviko ny aho izy. Ary ny fandevena n'ilay fananana izay meny tompo tantanany fa tsy nampiasainy dia hitantsika ny vokany. Ay izy telo tsy maintsy hampamboandro. Hitantsika ao anatin'izany ry havana. Fa ilay fiverenan'ny tompo-panao mpamoaka dia tsy mitsitsiny amin'izay fitsarana. Fa izay rehetra ny asa araka ny tokony ho izy dia mahazo valosoa. Ary zany indrindra ny tenina meny tompo reto mena talenta 2 dia nampiasa nahazo 4. Ilay nampiasa namena talenta 5 dia nahazo 10. Mazava ny teny tompo rehefa mifanatrika tamin'ny tompo izy. Ahoana ho ny tompo? Ry mpanompo tsara sady matoky. Natoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko anapaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao mba tsy tianao ve? Ny azo zany anjara fakasitrahatra. Ay rehefa mavita ny anjara fanomponao araka ny tokony ho izy ianao dia ho avy ny fitsaran'Andriamanitra andraisan'ny tompo anao amin'ny fitahiana mahatetika. Fa misy ny fotoana rehefa tsy vitanao ny asa fanomponao dia mazava tsara ny valinasa meny tompo amin'ity mpanompo tsy nahavita ny tokony ataonyity. Any amin'ilay 5:20 teo Matio ry havana dia hoy izy tamin'ilay namena talenta anankiray tsy nampiasa. Ay tsy mijinja amin'izay nafafako aho ary tsy mamafy amin'izay namafako. Hoy izy tamin'ilay mpanompo tsy mahatoky sy tsy marindro. Esory amiko ny anjara fananatra ka zay kely anany atao inona? Esorina aminy ameo amin'izay manam-be. Any amin'ny fikotrianify any no misy izay rehetra tsy mahay mitantana. Ry havana ry kristianina, ny fahatsapahako sy ny fahatsapanao ry havana fa misy farany zavatra rehetra dia amin'ny taona sy arofanina lehibe ho atsika anao zava-dehibe ny fitantanana, ny fananana rehetra izay men'Andriamanitra atsika, ny amin'izay are-pahasoavana sy ny fitahiana men'Andriamanitra ho tantana atsika. Rehefa fantatrao fa mpamoana ianao dia atsapa anao zava-dehibe ary arofanina goavana ho atsika izany. Tadidio ary fiangonana malalo retomponandraikitra misehatra maro samihafa anampandraketan'Andriamanitra atsika. Izao sy anao indrindra zany fa nampandraketan'Andriamanitra ndraikitra no zarany arena fananana ho amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra isika. Maiza mitantana ny amin'izay fameza-pahasoavana men'Andriamanitra atsika ry havana. Fa ianao dia mpamboandro amin'ny farany ry havana kristianina havana. Ary amin'ny boky ny Genesisy 2:5 dia mazava fa nametran'Andriamanitra ny olona tao amin'ny sahedena dia anina moa hitandrina hiasa sy hitandrina ny saha eo amin'ny seha-mpanompoana misy antsika ary. Manana andraikitra amokatra, manana andraikitra hikarakara,
ary manana ndraikitra hampandroso ary anao zava-dehibe ny andraikitra nampanaketan'Andriamanitra atsikisika miteza ry havana ho mpanompon'Andriamanitra matoky tena mpitandro ny mpananana azo itokisana ary mpitandro mpananana tena tsy menatra ijoro eo anatrehan'Andriamanitra raha avy izy ka ny fotoana rehetra dia manakolazaina eo anatrehantsika ka tonga anao matoky ary amin'ny fitantanana ny fananan'Andriamanitra izay tsy anao fan'Andriamanitra pindrana mpanatanteraka ary mpiandraikitra ihany ianao dia tsarovy iandro ny tomposika mitezao fiandrasana amin'iny izy teo voalohany fiandrasana amin'ny fahavononana mandrakariva amin'ny fiandraketana izay ampandraketan'Andriamanitra atsika miteza ho tena hiandraikitra ao anatin'ny fiandrasana tsy alay-panahy irona any amin'ny sain-dratsy hevitra n'Andriamanitra tsy isy na tsy ho avy ary mitandrema aoka ho tanterahantsika amin'ny fiandrasana ny tombo amin'ny fiandrasana mahatsiaro fa olona mbola ninitsika hampamoahasika maireza ry havatra mba ho mpitandro mpananana mahatoky ametrahan'Andriamanitra fitokisana ka hitrenen'ny tompo amin'ny teny somafaly raha tonga rahatrizay izy hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky natoky tamin'ny kely ianao ho tendreko anapaka ny be midira amin'ny fifalely tomponao amen. Ivavaka isika Andriamanitra rainay eo misaotra noho ny amin'ny teninao nampatsiaina indray ankehitriny fa mitady olona mahatoky mpitandro ny raharaha izay tena manana fahaiza mitantana mary mpitantanatra ary mendry mpitantanana ianao mametraka fanontaniana izay mba hanisan'izay mendrika ary mahatoky eo anatrehanao ve izay misaotra noho ny amin'ny toromarika nomenao anay indray tamin'ny tian'io ity mba hanananay fahaiza mitantana fahaiza mitarika ary fahaizana sy manao zava-dehibe ny fiandreketana reo andraikitra maro samihafa nametrahanao sy ny fidiananao ary nanakinanao anay tsiraray avy na eo ny fitantanana ny tokantrano fitantanana ny ankodatra fitantanana sy ampanompoana rehetra tanatin'ny fingodatra na eo anivon'ny fanjakana sy ny firenena ary fahaiza mitantana manoloana fahaiza fanomezam-pahasoavana izay omenao ny amin'ny fampiasa talenta izay tsy anay fa avy aminao ary menao mba haizanay mitantana mila vokatra mazava ianao ary tsy vokatra fotsiny tadiavinao fa ilay fahaiza mitantana ilay toe-po amam-panahy mendrika amin'ny fitantanana tompo ndretary zay ankehitriny aoka mba ho mahatoky ho vonina mandrakarivaka anao zava-dehibe ary tsy anao tsy rambona fa hiezaka arak'izay azo atao ka maniry sy manatrena ary miandrandra fa ho hitanao ampanatanterahana amin'ny fanompona raha avy ianao amin'ny fotoana tsy ampozina ampianarina koa izahay hitandrina mba tsy voataona ny sain-dratsy
ka hevitra anao Andriamanitra tsy ho avy na tsy misy, ka anao tantely afa-drakotra ny amin'izay harena sy ny fitatanatra naparaketanao ho tantananay, ka ho titena ary hitantana tsy hampahamendrendra izany fitantanana izany, fa mila olona mahatoky ianao. Ary ampianarinao koa izahay mba hanana toe-po amam-panahy, mba ho tena mpitantany raharaha ary mpitandry raharaha ihany koa atsapa, fa mbola mpamoahindra amin'ny farany, ka ho ary fanindra azahoanay manao zava-dehibe ny anjara fanomponay izany, ka raha avy ianao dia anisan'izay azo teny mpakasitrahatra avy aminao izahay, olay mpanompon'Andriamanitra mahatoky. Tompo, ndreto ary izay mpianakavy ny fototra, tsy misy miafina aminao ny momba nay rehetra, ao ny misy marary. Mihery fahefana avy aminao no azoko manatsotra ny tanako, hikasianao azy ireny na eto na eny am-pitserevana fahita lavitra ankehitriny, akasio aminy tana maherinao ka hitondra fanasitranany ianao Jesoa, fa fahefanao manana tanana lava mahavonjy, azonao hikasiana ny olonao. Mivavaka izahay ho an'ity fiangonanay FJKM ity, ary hitondranay ambavaka ny filohan'ny FJKM mianakavy miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy, ireo mpanatanteraka rehetra, ireo ambaratongan-drafitra sy ambaratonga-pitondrana maro samihafa, ary tsaronay mandokana ao anatin'izany ity departemanta, ity FIFA ity fitantanana ny fananana FJKM, mba ho fitantanana ho tonga any amin'ny famokarana sy fampamokarana tokoa, hitondra fampandrosoana ho an'ny firenena manan-karena ny FJKM, ary ny finoana no hery ny arenanay dia hitombo mandrakarivo izany, ahafahana mitondra fampandrosoana manova tantara eto amin'ity firenena ity. Misaotra anao koa izahay Tompo, mbola afaka mitondra fiainan'ny firenena eo anatrehanao, ta io ty firenena ity ireo isan'ambaratonga maro samihafa izay mikatsaka sy mitadiny amin'izay tena fiavaozana tokoa, ary tena hitondra fampandrosoana, ta io ireo tokony andraikitra rehetra isan'ambaratongany ao anatin'izany firenena misy sanay izany, mba hikatsaka fiadalatra ary ahafahany malagasy midioka mitoka ny arenan'ity firenena ity. Tompo, meo azy ireo ny fahendrena, mivavaka izahay ary tsy adinay ny FIFA, ireo tompony andraikitra rehetra ao anatin'izany ho tahinao any Andriamanitra, dia izay rehetra masoa dia apetraka feno eo am-pelantananao, ary dia tambatray mivavakay amin'ny vavaka nampianarinao manao hoe rainay isany davitra ho masina ny anaranao, hotona ny fansakanao, atao aneny sitraponao ety atantahaka ny davitra, neo anay nisy anasary zao anay, ary mamelany ekokay tahaka namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy nevy ary ny voninahitra manakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Mialohan'ny amaranantsika tanteraka amin'ny fotoana ry havana dia fifaliana ho amin'ny mpikambana amin'ny FIFA no hanolotra afatra ho anareo sy ho an'ny voakan'Andriamanitra ao amin'ny sahany FJKM manirana izao tontolo izao. Manosy tompo. Manantitra ny fiarabanantsika rehetra aminaran'ny tompo ry havana natratra izao fotoana izao. Toy izao ny afatra avy amin'ny fitantanana fananana foibe FJKM taona 2022. Mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Korintianina voalohany toko 10:20 ny 2:15 tapany D.
any Jehova ny tany izay rehetra eo aminy, mahandrasa ho avy ny tompo. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, misaotra an'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo, migadona soamatsara indray ity ny alahady faharoan'ny volana novambra izay natokany foibe FJKM hitrotroana-bavaka ny fitantanana ny fananana alahady fahasivy ny volana novambra 2020. Isaorana trano ny tompo, mitantana sy manolo-tsaina ny fiangonana, mijery sy mampamokatra ireny fananana ireny. Isaorana koa ny fiangonana FJKM izay nitantana ka nahavita soamatsara ny sinode lehibe faha-20 izay nitanterahana ny 13 hatramin'ny faha-20 ny volana aogositra 2020. Isaorana izy nahatanteraka ny fivorian'ny mpiandraikitra foibe izay nitanterahana tamin'ny faha-15 hatramin'ny faha-20 ny volana oktobra 2020, ka nankatoavana ny fitsangana ny departementan'ny fananana, fampamokarana, fampandrosoana ary ny sosialy na hoe departementa 3FS, ka nankatoavana ny tony vaovao dia Andriamatoa Ranadimby fanantenana Lovasoa mpitandrina. Ho fiatrehana izao tao-piasana vaovao 2020 izao dia maneho ny fisaorana antsika rehetra hatrany tamin'ny alalan'ny fananganana ny voamera isaky ny synodam-paritany sy ny isam-pitandremana, ka nikarakara ny taratasy momba ny isoratan'ny fananana amin'ny FJKM dia manantena asa tsara ahazona vokatra mendrika ho voninahitr'Andriamanitra. Manantena ihany koa ny anohizana ireny asa fampamokarana ireny izay mbola tsy tanteraka ankehitriny, ho fiarovana azy ireny, hampamokarana azy ireny, ary indrindra mba hahatonga azy ireny ho loharam-bola maharitra hanampiana sy ho fanohanana ny asa sosialy izay ataon'ny fiangonana ho fanamafisana ny fitoriana ny filazantsara. Ny afatra ary dia izao: misaotra an'Andriamanitra, misaotra mandrakarivan'Andriamanitra ny amin'izay asa efa vita sy ny mbola atao. Faharoa, fantara ara-taratasy ny fananana ka karakara ho aingana dia nyzao fanoratana azy izao. Fahatelo, farito, ampiasao, ampamokary ary ampitomboy ny fananany FJKM mba hanomezana voninahitra an'Andriamanitra ho fanatanterahana ny antom-pijoroan'ny fiangonana. Ny fotoana fitrotroana-bavaka toy izao, ny fotoana fanohanana ny asa izay ataon'ny fitantanana fananana FJKM, koa ny rakitra izay tanterahantsika anio dia arotsaka any amin'ny foibe FJKM. Tahaka ny fanao isan-taona dia indro ny lisitra ahitana ireo fitandremana nandrotsaka izany tamin'ny taona lasa ary ankasitrahany etona isika, ary manentana antsika indray handrotsaka ny amin'ity taona 2020 ity izay aterina any amin'ny varavarana fahenana any amin'ny foibe FJKM. Dia manao veloma finaritra antsika eo amban'ny fahasoavan'ny tompo mandrakariva. Mankalazany Jehova mifananana sy ny voaloham-bokatra rehetra ho abolana 7 Antananarivo 7 ny volana novambra 2020. Ny tonian'ny departementan'ny fananana, fampamokarana, fampandrosoana ary ny sosialy, ny mpitandrina Ranadimby fanantenana Lovasoa, ny lehibe asampandrarahany fitantanana fananana Andriamatoa Rakotovazaka vola tamin'ny telo. Ho an'Andriamanitra voninahitra. Amen. Dia voninahitra n'Andriamanitra rery ihany fiadanana ho amintsika mandrakariva. Misaotra an'Andriamanitra isika fa tanteraka izao fampivavahana izao dia no mihery sy ny fahasoavan'Andriamanitra ny asa tao anatintsika tsirairay avy dia isaorantsika ny tompony amin'izany. Fa amarana ankafaliana izao fampivavahana masina izao isika dia ny hira voalahatra nataontsika ampitsanganana mialohan'ny afatra sy ny tsodrano izay hoentiny avy eo
zanahary eo da iny tandrazanay raha tsitrakitsika dia andiny voalohany sy ny faharoa raha tsitrakitsika indrindra tompoko zanahary eo da iny tandrazanay amen. Afatry ny tompo menatsika ry avatra aoka isikina ny falanareo sy rehetra ny jironareo ary aoka ianareo tahaka ny olona izay miandro ny tompony raha mody avany amin'ny famakaram-bady izy lazaika aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia mipetraka azy hihinana dia avy ka hanompo azy ho tanteraka aminareo ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika hitay ianareo ny tompo ka iaro anareo ampamirapiratra ny tafany aminareo ny tompo ka mindra fo aminareo anandratra ny tafany aminareo ny mianareo ny fiadanatry amen. Mipetraka mivavaka mankinisika. Voninahitra ao amin'ny hafa indrindra ho an'Andriamanitra amin'ny anaran'Izany Zanaka Fanahy Masina.